mino fa olona maika ay gitara aingana ianao matoa mahita ity vidéo ity. Fantatrao ve fa afaka ampianarina anao ao anatin'ny 3 volana monja ny zavatra nianarako nandritra ny 7 taona tamin'ny gitara. Raha tianao fantatra zay ary ohatra amin'ny farany ity vidéo ity. Amin'izao taona 2025 zao dia inoko fa vitsy ny olona manana faharetana. Indrindra raha misy zavatra azontsika atao aingana tsisy amintsika mihitsy ndeha safidy hoe ndeha ianaranao elabe iny. Izahay dia afaka manome anao formation mandritra ny 3 volana. Ao anatin'io 3 volana io ianao dia investissement ngezabe no ataonao satria accélérer-tsika ny fahaizanao mba haka-base hipetraka tsara araka ny tokony ho izy. Ao anatin'ny formation izay antsointsika hoe Guitar Pro ianao dia menay lesona in-3 isan-kerinandro ary ao anatin'izay ianao dia afaka mianatra hira ray na 2 na 3 mihitsy aza isan-kerinandro. Miankina amin'ny fotoananao zany hoe hofitainao 3 mois izy sa ho ampiakarinao 5 mois dia anjaranao no misafidy. Ny lesona, ny hira, ny exercice omenantsika dia efa pré-enregistré zany hoe vidéo tahaka izao ataoko izao le izy fa lava le vidéo fa tsy vidéo fohy kely ohatra ny hitantsika eto amin'ny Facebook ireny. Misy hira sasany 20 minutes, misy 30 minutes fa rehefa mandefa azy fotsiny dia tapatapahako izy fa miaralefa aminao fa alefantsika milahatra. Eo ihany koa misy appel vidéo sy appel audio izay accompagnenanao ahafahanao matoko tena kokoa sy mahita hoe inona tsy mety inona ny mety ataonao. Ny appel audio na ny appel vidéo dia miankina amin'le mpianatra. Raha mila izy dia atao, raha tsy mila izy dia tsy maninona mihitsy. Tsy voatery andany megabe be ianao manao ny cours io ary tsy voatery ihany koa anambola be fa atonony tsara ny abonnement izay ataontsika isaky ny farany volana, zany hoe in-3 zany na in-5 dia manome anao karazana résumé za andreo lesona izay nataontsika. Résumé ataoko anaty boky dia meko anao PDF le izy dia vakinao tehirizinao tsara satria rehefa vita ny cours dia afaka miverina manao révision ianao. Ny tanjontsika dia ny atonganao anana oreille musicale dia ny atonganao aleo tena. Tsy mahafinaritra anahy mahita olona anankiray hoe amataonany maro izy mianatra atao amina foana fa ny anahy tanjoko dia ny amoaka olona afaka aleo tena, afaka hikaroka sy ohatr'izany. Dia zany anisan'ny ianarantsika ao anatin'io cours io, zany hoe menanao zany méthode hoe ty atao dia anjaranao amin'izay mandray ny andraikitrao dia ny fitambaran'ny zavatra ampianariko sy ny andraikitra izay raisinao dia miaccélérer ny fahaizanao. Raha vonona ary ianao ka mahaliananao ny zavatra andresahako teo dia afaka manoratra amin'ny commentaire ianao hoe liana dia andefasako information, na ihany koa tonga dia avy hatrany dia mandefa message amin'ny WhatsApp satria amin'ny WhatsApp tsika no mianatra. Zany hoe tsy mety atao amin'ny Facebook io cours io fa amin'ny WhatsApp irery ihany. Dia tsarovy fa tsy mahatiantoka mihitsy ianao manao ny cours io satria nahoana raha ny vola ho laninao mianatra ny ambadimbadika any mandritra ny 7 taona 1% an'izay ihany ny laninao ao anatin'ny 3 mois sika mianatra dia mahay ianao. Ny tanjontsika dia ny atonganao ahay tsara dia ahaingana au maximum possible. Zay rehefa dia makasitraka tompoko ny haino anahy hatramin'ny farany.